Salama daholo androany sika de ndao ndray raha hiresaka anireto tsara ho fantatra manaraka ireto fa ny tena imatematesantsika ato anatin'ity tsara ho fantatra amin'ity androandroany ity dia ny mahakasika an'ilay pôlisy izay namonina fatin'ny sakaizany tany Toliara efa tamin'ny volana lasa moa izay nahenontsika an'izay pôlisy izay namonina fatin'ny sakaizany tany Toliara izay no nidaroka nahazo azy mafy loatra dia maty tsy tradrano ilay sakaizany ka voasambotra tao Antananarivo ilay pôlisy rehefa nanaovana fikarohana tao anatin'ny fotoana vitsivitsy izay satria nandositra avy any Toliara ilay pôlisy ary niafina tao Antananarivo renivohitra tao ka nipitsipitsy ny mahakasika an'izay ny fakafakana amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa isan'andro eto tsy ampy andela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary Mialoha ny idirantsika amin'ny pitsopitso ny mahakasika an'izay resaka pôlisy namoniny sakaizany izay dia ndao aloha fantarintsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Any Antsohihy vokatry ny lozam-pifamoivoizana vehivavy iray tapaka tongotra noho izay lozam-pifamoivoizana izay. Tokony ho tamin'ny enin'ora sasany mahery teo no nitranga ny loza teo am-povandalam-pirenena fahaenina tao Ambalabe Ouest ankaiky ny bureau n'économie Antsohihy tamin'iny andro ny 12 novambra iny. Vehivavy iray izay nampita arabe tampoka rehefa nahita hazavany fiara vaventy mikasa ny hiala toeram-piantsonana ankaiky bazary Ravinala ampitany bara le Bristro no voadonina ny moto ka tapaka tongotra ary ny famonjena no entina namonjy toeram-pitsaboana haingana. Tonga teny an-toerana ny mpitandro ny filaminana pôlisy sy zandary. No entin'ny pôlisy niaraka amin'ny moto ilay tovolahy izay mpamily izay naratra teo amin'ny tanany sy ny tongony. Lehilahy mikasa hamonjy fotoana any amin'ny toeram-pitsaboana ity tradoza tampoka ity ary no entin'ny pôlisy ity raha ny fanazavana voaray hatrany. Tsy fampiny fahalalan'ny mpandeha tongotra ny lalàna mifehy famoivoizana dia matetika miteradoza indraindray. Tazana matetika antaptanana ihany koa ny fahazarana mandeha am-voandalana sy fandehanana fiara sy kodiaran-droa mafy ka tokony andraisana fepetra mba ho fisorohana ny loza tahaka an'izao. Hoy ireo izay nanatry maso an'izany loza izany tany Antsohihy izay renivohitry ny faritra Sofia iny. Tany Toamasina indray dia nahoraka be tamin'iny andron'ny omaly iny ny fitokanana ny arena sport tao Toamasina tao. No tanterahana tany Toamasina tamin'iny andro omaly iny ny fitokanana ny gymnase vaovao izay nantsoina amin'ny anarana hoe arena sport. Tenin'ny filoha tany Toamasina tamin'ny fotoana nandalovan'izy mivady tany an-toerana ny hanamboatra gymnase manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ka izao vita soamantsara izao izany gymnase ao Toamasina izany ka dia hafaliana tsy ombitratra no nandraisany voaka ny Toamasina iray manontolo any filoha mamam-bahoaka Andriamatoa Andry Rajoelina nandritra izay fitokanana an'izay gymnase zay. Tany Amandry tsara indray dia nanaitrany maro raha vantany vao nahita an'ilay ombilahy mazavaloha goavana tao Amandry tsara tao nandritra ny fivarotan'omby sabotsy be ary ity karazan'omby ity moa dia omby tsy dia fahita firy. Tafiakatra hatramin'ny fito tapitrisa ariary ny vidiny omby iray tao amin'ny tsenan'ny sabotsy be Amandry tsara tamin'ny andro 12 novambra 2024 iny. Avy any Manaratsandry faritra Boeny izy ity fa namidy tao amin'ny sabotsy be Amandry tsara. Tamin'ny izay fotoana ny sabotsy be izay ihany dia nisy ny vidy ary andoavam-bola ary voariary ny fijerena azy. Nanaitrany maro ny fahitana azy noho izy mitovy hangeza amin'ilay sarivonga ny omby ao Mahajanga renivohitra izay faritry ny Boeny ao. Midika izany fa tena vola be ny omby amin'izao fotoana izao satria ny omby ray dia vidina amin'izay hoe fito tapitrisa ariary zay dia hoy hoe ompio tsara ny omby fa ny omby dia tena harena ho an'ny malagasy ary tsy voandroany izany omby izany no mitazona toerana lehibe eo amin'ny harenan'ny malagasy zay efa hatramin'ny ela ka izay no tokony kolokoloina sy karakarana tsara ny omby izay ompiana mba hampipetraka foana eny anivon'ny fiarahamonina izay amin'ilay hoe ny olona manana omby dia manan-karena izay raha amin'iny faritry avaratry ny nosiny no asiana resaka. Resaka doro tanety indray tsy ao amin'ny sahany maitso anala mandraka
no misy firehetana araky ny nampitain'ny bitantana ny saha-maitso fa any amin'ny faritra ala tantanan'olon-tsotra dia raha mahery saonina izany misy dorotanety izany hoe any amin'ny faritra avaratrandrefan'ny valanjavaboary ankaiky ny Nice Garden sarodalana izy io ka sarotra ny famonoana ny afo. Tsy atahorana hitatra makany amin'ny faritra sahany maitso an'ala ny afo satria lavitra ary misy rano ny manelanelana an'ireo toerana roa ireo. Efa miatrika ny fokon'olona ny zandary ny cantonnement avy eo anivon'ny Medy nandritra izay firehetana izay ary niezaka ny farimbona namono ny afo. Efa manatevin-daharana amin'izany ihany koa ny avy eo anivon'ny distrika araky ny loharanom-baovao voaray avy eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy. Mahagaga sy mahatalanjona ihany raha vantany voamandry izany hoe resaka doroala izany nefa amin'izao fotoana izao dia samy mitarena daholo ny rehetra noho ny afitsoko ny tsy fahampiny rano eto sy eroa ary eo ihany koa ny fiakaran'ny maripana tato ato zay izay hita fa tena tsy nitsahatra niakatra izany resaka maripana izany noho ny tsy fahampiny izay rotsakorana milatsaka izay nefa etsy andaniny mbola misy ihany ireo zay tsy matahotody minia mandoro an'izay ala izay. Ndao am'izay raha resantsika ny mahakasika an'ilay polisy izay namono ny sakaizana. Nandositra ary niezaka niafina ity polisy sady Jolahimboto izay namono nahafaty ny sakaizana tao Toliara ity kanefa tratra ihany noho ny avy eo. Raha tsy ivina ny tantara dia polisy am-perinasa tao amin'ny CSP Betania izy io. Ny famaly izy mivady ny 20 Oktobra 2024 lasa teo iny tokony ho tamin'ny 8 ora sasany alina ka niara-nidin-trano izy roa rehefa avy eo. Nodarony mafy avy eo ary nitsantohiny antsy mba ho faty ilay vehivavy sakaizany. Nivoaka tamin'ny varavarankely izy rehefa nahavanin-doza rehefa avy eo ary niezaka nandositra. Nisy arak'izany ny filazana fikarohana izay natao azy fa ny harivan'ny zoma 12 Novambra 2024 izy no voasambotra tao Antananarivo ary niroso amin'ny fampiaran-dalàna momba an'izany ny manam-pahefanana isan-tokony amin'izao fotoana izao. Ankoatran'ilaka bevava izay anaovana famotorana azy dia mandray fepetra amin'ny mahapolisy azy ny polisy pirenena manoloana an'izao loza bevata izay nataon'ity polisy am-perinasa tao Betania Toliara ity. Izao moa izany ilay antsoina hoe vadiny sefo nangalatra koha izy tokony hampianatra ny lalàna indray no mandika lalàna izany. Tadidio anefa fa tsy misy ambony lalàna eto ambonin'ny tany fa izay manao tsy mety dia tsy maintsy iaran'ny lalàna ary indrindra fa izany vonolona izay ninana natao izany dia mampigadra izany ary mety ho voaroka amin'ny asany mihitsy ity polisy ity raha izao zavanitranga izao no hitsarana azy antsakany sy andavany raha tsy misy ny fiovana. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa naisan'andro eto. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.